tsy tokony hoe fiarovana ny firenena fotsiny no imason'ny finoran-da hoy ny filoham-pirenena. Erindra Zaonary Mampianina androany tetsy Soanerana ny fitandrona indrindra ny soatoavina sy ny are-pirenena ihany koa no tokony atao hovaindohan-drara. Mazava ny iraka-panaoviny filoham-pirenena sady filoha fara-tampony tafika ho an'ny filoha Alindà, ny fitandrona ny soatoavina, ny fiarovana ny are-pirenena ary ny fitandrona ny fiandrianam-pirenena no tokony lahara-pamehana hoy ny filoha Hery Zaonary Mampianina androany tetsy amin'ny tobiny Kapisat tetsy Soanerana io maraina io. Ny fiarovam-pirenena tsy vitan'ilay fiarovana amin'ilay fahalalantsika azy fotsiny raha misy manafika, raha misy ady, fa tena misy ady mihoatra nohoizany tsy maintsy ataontsika eto amin'ny firenena dia ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny fiarovana ny arenantsika maro samihafa ary indrindra ho iaho ny ady amin'ny fiarovana ny soatoavina sy ny kolotorantsika. Ino no tandreny fa ino betsaka mpanapotika ary tsy ny any velana no manapotika azy fa isika ihany amin'ny fifianganiny, isika ihany amin'ny fifanaratsiny, isika ihany amin'ny fampiatsiana amin'ny endriny maro samihafa ka mahatonga an'ireny ataoko hoe famoana olona tsarandrano fitsaram-bahoaka. Tena toerana moa ny filoham-pirenena androany tsy nanavaosy nanamboatra ireo lalana ifamezivezena ao anatin'ny toby. Anisan'ny fanatsarana ny fampitaovana ny miaramila izao hoy izy. Itoy any amin'ny toby miaramila manerana nosy izao fanamboaran'izao.